sarobidy le aina ao amin'le ankizy anisan'ny nanosika zany zay hoe hanabe andreo ankizy ireo zay sarona hoe tsy ampy na ny fanabeazana tany tanàna na tany fiarahamonina mety tsy ao ny reniny ampita fanabeazana tena misy banga zany amin'le ankizy de tena hoe mampihetsi-po zay tranga iainan'le ankizy any fiarahamonina misy azy zay de nanosika na mihitsy zany sarobidy hoainy tsy mijery karama tamin'izay fa ny hoavin'le ankizy satria ro ihany mety hanampy rahatra zay tamin'ny 2003 zany niorenan'ny La Maison d'Aine nanana ny hevitra an'le La Maison d'Aine zany zanaky ny présidentinay Antaramakavelo zay atao hoe Aina ny anarany nanontanian'ny ray aman-dreny io navin'ny zavatra ataonao rehefa lehibe dia ny zavatra ataoko izy dia mitaiza zazak'amboty tamin'ny fahasivy-taonany Aina zany dia maty izy dia tao anatin'izay zany no fotra le hevitra hoe andeontsika hanangana association dia paran'ny La Maison d'Aine zany taloha hoe zazak'amboty nefa no ny tena hoe nataonay le izy dia nijerevanay ny zavatra mipotra tetỳ toerana dia be dia be misy zany velona ray aman-dreny fa tena sahirana dia misy koa moa mijaza ny sasany zany dia zay ny renibe tanjon'ny La Maison d'Aine zany dia ny atafavoakan'ny ankizy tsirairay mahavelona ny tenany mahaveloman'ny vady aman-janany ny aorianany ny ray aman-dreny koa zany mipetraka tantanareo izy mitaiza zay hitany hoe sahirana manodidididina anay zany ny atao seny dia mitezaina efa ao anatinao zany le fitaizana an'le ankizy dia lasa ohatra mandeha azy ato amin'ny La Maison d'Aine moa zany dia ato tsisy écolazy ny solon'ny écolazy dia resaka participation moa zany ny filazanay anazy ho an'le manana zanaka tsy mbola mahavita an'le activité eto moa zany dia ny ray aman-dreny manao azy ny activité izay mipoitra eto aminay moa zany misy fambolena ato misy resaka fikarakarana ny ao amin'ny lakozia satria ny ankizy zany misakafo amin'ny 12 dia manao goûter izy amin'ny 10 dia izay koa zany misy activité anankiray koa zany fiompiana kakana dia io fiompiana kakana io zany kakana manome zezika dia misy pépinière koa ao ampianarana ny ankizy zany hoe ny ankizy zany ampianarana manao grefy dia ny ankizy zany no manatanteraka an'le grefy sady fianarana ho an'le ankizy ihany koa zay misy hoentina any aoriana any satria ny tena amin'ny ankizy moa ambany vohatra dia tena ilainy zay ny hitana gospel choir na TGC dia mahatsapa aresy lahatra fa manana andraikitra sy anjara biriky tokony hoentina amin'ny fampandrosoana ny firenena amin'ny malagasy sy amin'ny maha kristianina tenanay ihany koa ary izay anton'izay indrindra nahatonga ny hanapa-kevitra hiara-iasa hanampy moa zany tena marina amin'ny fikambanana anankiray nitsongaina manokana tanatin'izany ny Maison d'Aine letsika ho tanterahina ao amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny ampahany betsaka amin'ny tombony izay azo amin'io zany amin'ny raha izay ataon'io dia alefanay manontolo ho fanampiana ny ankizy ao amin'ny Maison d'Aine sy ho fampandehanana ny raha rehetra eo anivon'ny La Maison d'Aine manentana antsika tonga marobe amin'ny fampisehoana izay karakarain'ny TGC io satria fotoana iray sady ahafahantsika mideran'Andriamanitra io fotoana io
no fahatsika ihany koa manao asa soa manampy ny mpiray-tanindrazana amintsika manampy ireo jandritsika ato amin'ny la maison d'Aina. Za rehefa lehibe hanao hôtely. Za rehefa lehibe hisatsana aeroplano. Za rehefa lehibe dia hanao fampiana. Hanao ady chauffeur. Hanao dokotera. Chauffeur automobile. Chauffeur automobile rehefa lehibe. Chauffeur automobile. Tanaty mba teo tafity. Mba te hay. Mahafinaritra anazy dia mihinana goûté rehefa amin'ny folo. Ela sakafo atoandro.